lia ny fanomanana ary tanterahana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy eo amin'ny kianja be amin'ny Mahamasina ny fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo ny volana Marsy. Miara-miasa amin'izany fanaterahana taom-baovao malagasy zany ireo vondrony ny artiste na ny atao hoe vamina vondrony artiste mandala ny malagasy dia indrindrandrindra ianareo mpanao gazety dia ho antsoina zany manomboka zao ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo manerana amin'ny Madagasikara hatramin'ny mpitondra ny firenena ka hatramin'ny vahoaka farany madinika indrindra hiaraka hoe ny Mahamasina menakavy anao ny arendrina anao ny afo tsy maty ifamela irahina ifankaty ny farany taona fa 7 amby roapolo ny volana Marsa ary ny fahafalo amby roapolo ny volana Marsa dia ifampiarahaba ifampirarisoa ifampitsodrano mba ho fahasoavana fifankatiavana fiadanana sy filaminana ary fahasoavana tonga lafatra ny ainantsika eto amin'ny tany sy Madagasikara firenena manaratsika ity ao anatin'ny komity mpanomana ny taom-baovao malagasy dia ao ny trano kulturaly ao ny fitohasina ao ny fikambanana fisiavanana ao ny famato ao ny atovolo fitososina ao ireo olobe maro samihafa vale mifaritra ao ny vaminy ny vondrony ny artiste fandalamana malagasy ary indrindra ianareo mpanao gazety rehetra na amin'ny tele na amin'ny radio na ny tsorana ny mbavo tsika rehetra izany ny komity mpanomana sy anatanteraka ny taom-baovao malagasy zany hoe maninona no mifanakaiky amin'ny 7 amby roapolo ny volana Marsy io dia ny fiodin'ny volana sy mataony no mitondra azy ka zay atsinana ny volana lamady mitondra azy ka na 7 amby roapolo Marsa raha nitsinana ny volana dia zay ny taom-baovao ny 7 amby roapolo Marsa zany fahatsiarovana n'izany fahoriana mangidy nentin'ny malagasy zany tamin'ny 7 amby efapolo sy 7 fa ny taom-baovao malagasy efa hatramin'izay nisy ny Madagasikara ty natao ka mety hifanitsy io no ny fifanandrisiany ny volana sy ny masoandro ary ty tsy zavatra nyforonina fa zavatra efa nisy raha misy pray mieritreritra hoe printemps andafy tsy zavatra vo nyforoniny ty fa fankalazana fa ny magakely fotsiny raindray dia hoe ampiry taonany mafy ty nakalazaina tsy nisy ny teny fa tamin'ity 7 amby folo sy 4 arivo ty dia be mpanakina sy mipisokatra misy ambadiky zany fa anareo fa tsy anay ary zay dia tsy manam-pahavalona izy na izy fa matoa zay miantsony malagasy rehetra dia hitazona n'izany fomba sy fanao efa novena tamin'ny elabe zany fararano ny andro falo ny vahoaka vokatra ny vary ny vary ny lahamaty zay nelaponomerina izaso ny vary dia ray any ny hasina nao lahamaty fa jereo fa mivoninkazo hasina zao mamonina izy ary menamena ny lahamaty miloko mena fody rinona mitovy vola mitsorohitra fa rehefa fody fararano tafijako mena koa zao fody satria ho avy ny lahamaty zany rehetra rehetra zany dia porofo manamarina raha voajanahary fa mizao volana maro zao ny lahamaty ary ny alolotsy dia andro ny rano totra ny rano be zao satria farany taona manadolika ny sasy dia mandro ny tany dia avy eo amin'ny farana ny rano vokatra ny tany mifaly ny vahoaka mifanintsy amin'izay ny fahatsinana ny volana lahamaty fa ny akoatran'izay mety fingapingana ihany izany ny mahazava lehibe ny tsodrano dia ozy ny tendranatsika hoe ny tsodrano zava-mahery ary rehefa olona mahatandro fady mahatandro fomba no ny tsodrano dia reny le atao hoe masimbava miteny masy tana mandray zay rehetra no firainy ny vavany dia tanteraka zay rehetra raisiny tanany dia masina ary no fanohitra ny tsodrano dia ozona ka raha ozoniny ianao potika tsofony rano anao dia velona ary reo ray aman-dreny be manany miatra manerana ny fatitra sy dia veto tanàna dia hitsodrano avokoa engana izy loha Andriamanitra ka ho masimbavakely no masy tana mandray ka zay rehetra tsodrano avoakany eo dia hiatra amintsika taranaka faramandreny zay no mazava lehibe ny tsodrano